Ok, miarabatsika avoaka malagasy rehetra izany. Indrindrandrindra ianareo manaraka tsy tapaka ny page sy teny Randriana Soniaiko. Zavatra tiako ambara amin'izao voalohany zao, tsy tsara isika malagasy atao tompotrano miony tamin'ny zavatra rehetra zay miseho eto amin'ny firenena izany. Ary izany indrindra nahatonga ny tenako manao an'ity ina moa ty live androany ity mba hanambarako amitsika vahoaka malagasy rehetra ny zavatra nisy tamin'ny tany Tuiliara zany. Ka izay indrindra ny antony nahatonga nanao an'izao live zao satria nisy ainana foy, nisy tanora malagasy maty tao de izay nahatonga nanao an'izao vidéo zao. Matimaty foana ny tanora malagasy raha fijoroana vavolombelona zay niterenareo fanjakana nataony tanora malagasy iny tamin'ny fahafatesany namany de mpamono ianareo mpitondra, indrindra ianareo mpitondra ao Tuiliara. Averiko indray raha ny fijoroana vavolombelona zay nataon'ny tanora zay niterenareo iny ka nilazainy hoe noterena fotsiny izy, ny tenan'ireny teny reny fa raha ny tena marina tsy marina daholo zay zavatra ny teneny. De ambarako eto fa mpamono olona ianareo mpitondra fanjakana. Matimaty foana ny tanora. Azavaiko amitsika vahoaka malagasy, zava-nisy tao Tuiliara momba n'io base Tuiliara io de fefa niteny foana zaho sy teny Randriana Soniaiko fa tsy mety amin'ny vahoaka Tuiliara io base Tuiliara. Tsy afenina izany, misy por fa vitsy anisa ireo, fa misy koa izay vahoaka manohitra an'io base Tuiliara io. Ary ireo vahoaka manohitra an'io base Tuiliara io de vonona ny akamaroany ho faty mihitsy, satria fantany raha vao mandeha ity telikasa base Tuiliara ity de maro zavatra hopodika ao Tuiliara. Ingay Rajoelina mbola tsy filoham-pirenena de nitsangana mihitsiny ny olony rehetra nanohitra ny base Tuiliara, ary niresaka tamiko izy manohitra base Tuiliara. Amin'izao fotoana androany zao noho tsy fahazakany Ingay Rajoelina fofony vola de zao izy manohana ny base Tuiliara. Zavatra mampalahelo anefa de zao, fa maninona no atao sorona ny vahoaka ny Tuiliara? Averiko indray, fa maninona no atao sorona ny vahoaka ny Tuiliara? Nandeha tany Washington ministra anankiroa nikarakara momba ny AGOA, iverenana AGOA. Fantatsika tsara fa zany AGOA zany de misy condition maromaro ao anatiny. Rehefa mahay mitantana tsara anao mipetraka demokrasia, tsy mila mandeha any ianao fa renouveler le AGOA. Koa satria Andry Rajoelina tsy mahay mitantana, koa satria Andry Rajoelina tsy demokraty, koa satria Andry Rajoelina betsaka ny condition tsy feno amin'io AGOA io, asa zany miteraka asa io Antananarivo de ny teny Ingay Rajoelina homenay anareo base Tuiliara satria tadiavin'ny Amerikanina io. Tadiavin'ny Amerikanina io
na tiana na tsy tiana aoka ho fantatsika vaoaka malagasy. Homena ny Amerikana tsy mampanina zany na maty zahay ato Toliara. Tsy mampanina zany vahoaka malagasy zay mono ao Toliara ao, foko 80 mono ao Toliara na maty tsy mampanina ngay Rajoely zany. Ny tsy fahaizanao mitantana ve de zahay ataonao soro. Ary tsy vita nataonao sorona zahay. Fa iny zaza maty iny zany nataonao soro. Satria tsatra ny lainganareo. Ny teny anareo hoe inona kidnapping le izy. Aiza kidnapping am'izao fotoana zao? Njoro vavolombelona le zaza am'izao fotoana zao, aiza le kidnapping. Mitereny ireo mpitondra ao Toliara reo zaza io joro vavolombelona. De ny teny ke tena marina eto nareo rehetra mpitondra ao Toliara zany nareo rehetra mpitondra ao Toliara zany no terena io zaza io manina moa ty ity fahafatesany ty tanora ty de tsisy resaka basy Toliara. Inona? Fa manina mandainga ohatran'izany nareo. Ko satria ve avoakako isan'andro eto hoe ny lainga nataon'ny Rajoely de lasa ho mpandainga tahaka azy koa nareo. Ny olona fa tsy manatsano kena tsiny, fa tsy manatsano tsy haiko tranondainga angamba sa inona ny ao anatiny. Fa maninona koa nareo lasa mandainga. Nareo zao fatin'ny olona de sanareo mandainga. Tanora tahaka anareo maty ny tifirina. Lazaina fa nafatany iny nisy fandonana. Non. Raha ny fijoroana vavolombelona tsy misy fandonana zany. Fa nandosa reo tanora reo ary zany indrindra nahatonga azy maty voatifitra tamin'ny hatony. Satria naninona voatifitra tamin'ny hatony izy satria nandositra izy. Zay foana no itenenako hoe hanao force anareo hanao dictature. Zay nahatonga anareo rehefa tonga tany ngay Rajoely ny teny hitany mihitsy maina daholo ny olona rehetra manohitra an'io basy Toliara ny olona rehetra de inona ny zavatra ansiao fanteny hoe tsy maintsy hampiasa force anareo. Ho atsika miaramila, ho atsika gendarme, ho atsika polisy, zana-bahoaka nareo, zana-bahoaka nareo, malagasy koa ianareo. Raha io fijoroana vavolombelona nataon'io tanora io de ambarako eto namono olona ianareo. Tsisy an'izany kidnapping zany. Matoa izy sany teny. Areto mangataka atsika fokotany rehetra any any amin'ny commune arovinareo iny zaza iny. Raha mila fanampiana avy amiko nareo afaka miantso aho rehefa tonga any Madagasikara. Na miantso ny olona akaikiko rehetra. Satria matahotra koa aho amin'iny zaza iny tamin'ny fahasahiny zaza iny. Satria tsy zakan'le zaza. Hataonaona moa ny atory ny conscience n'iny zaza iny hoe nampijoroana vavolombelona nefa nisy olona maty eo ny tifirina eo. Hatanaona ny conscience atory am'izany. Fa ianareo no ny toeranareo. De masamy teny ianareo. Za de miteny amitsika longo iaby tsika masokoro iaby. Zahay re tompoko sisy teny randriana solo miaiko mba miteny olona baka Toliara zao. Fa trop c'est trop. De tirarana faly zao ingay Rajoely na fa miady tsika mianakavy. Faly zao ingay Rajoely satria miady sika mianakavy zao. Amitsika miteny zao miady sika mianakavy de faly ingay Rajoely. Mifamontsika mianakavy de faly ingay Rajoely. Fa fatany zao hoe hikorotany io ary zao raha ny lalàna velona eto Madagasikara aoka ho fantatsika tsy mandeha io base io. Satria anisan'ny condition napetsany FMI zany zavatra zany. Raha misy olana ara-piarahamonina de ajanona ny tetikasa resaka arena kibontany. Zao fa misy olo maty ve de mbola tohizanao Rajoely? Sa ianao malaza fandikadalana io? Sa hodinao inona indray le izy am'izao fotoana zao? Io ary le zaza nijoro vavolombelona fa niterena le izy. Iza moa naniraka le zaza niteny za tsy natao kidnapping zany.
De ataonareo natao kidnapping zany fatatsika tsara. Hoe misy hoe tazominay ty fa mangataka izahay vola na zao tsisy an'izany akory. De terenareo disunareo ny vaovao. Ary tsy mendrika nareo ny mpitondra zao e. Ino mampatahotra anareo tsy hiteniny marina? Volam-bahoaka ipena karamanareo. Fa maninona tsika mandainga? Tsy azoko hoe maninona tsika mandainga hoe misy olona maty, misy tanora maty miaro ny tany. Io tanora miaro ny tany. Maty ny tifiriny. De alefana amin'ny fitsarana indray de inona indray koa ny seho amin'ny fitsarana re tompoko. Tena lozany ty. Matimaty foana zany ny zanaka malagasy. Ny tifirina teo. De natao hoe kidnapping io ary fijoroana vavoloera fa miseho inanikeo. Mangataka tsika. Manova fanambarana indray ianareo mpitondra hoteliara. Teneninareo fa diso indray ny tenenin'io zaza. Izy indray naneran'io zaza io. Zaho sy teny tsy atoliara any fa tia Maurice. Teo Antananarivo any. Nareo no miaraka amin'ny vavambasy miaraka amin'ny zaza io ao. Rehefa niverina tany an-trano zaza io niteny hoe niterena io zaza io. Nanao fijoroana vavolombelona nandainga izy tamin'izany andro zany. Zao izy vao tapa-kevitra hiteniny marina. De ho matimaty foana zany ny zanaka malagasy rehetra. Zay manohitra amin'ny basy toliara. Aoka re tompoko. Mba ho tonga saina amin'izay isika rehetra. Tena marina. Aoka mba ho tonga saina isika. Fagnatahako amintsika de zao. Aoka ny marina no tenena. Zay fotsiny le angatahiko e. Nareo manoa bazy io tohanareo bazy. Fa aza vononareo ny zanaka malagasy. Nareo manoa bazy io tohanareo bazy. Fa aza mandainga vahoaka malagasy ianareo. De zahay koa zay manohitra ny bazy avelanareo hiteny zahay. Ino moa tsy avelanareo hoe ande hidina zahay hiteny. Hanazava. Ianao inga radio ny teny mihitsy ianao tsy mahafaty io bazy io. Any Chine, any Amerikana tsy mahafaty ny bazy. Tsy mahafaty inona ny bazy? Firy ny olona tratran'ny cancer amin'io zavatra ohatran'io? Nandeha tamin'ny France 24. Sa mila ataoko tokoa video io. Fa mba aoka kosa e. Fa tena sangy mihoatra andro. Misy olona maty re tompoko ny tifirina. Za taitra mihitsy zao toko de nanao direct aty taitra nahita kaniny. Fa maninona kosa no avela ho faty tahaka zao ny zanaka malagasy. De sa atsika ve mitifitra zaza malagasy tanora iringiriny. Roapolo taona eo ao. Tifirina le zaza. Satria naninona miaro ny taniny izy. Miaro ny taniny izy. De tifirina. De anovana fijoroana vavolombelona mandainga. Ka tsy ho lava resaka aho fa mangataka amintsika. Maova fanambarana atsika fa nanao fanambarana izy zaza eto. Tsy mendrika mivahoaka ny toliara. Tsy mendrika mifoko 20 ao toliara. Tsy mendrika mivahoaka malagasy rehetra. Ambarao anay ny marina. Iza nanery anareo mpitondra toliara hiteny hoe tsy raharahany bazy iny. Iza nanery anareo mpitondra toliara hoe avadeo kidnapping iny. Satria fa tsy kidnapping izy zao fa tsy kidnapping izy zao. Satria le zaza fa nijoro vavolombelona. Ananako video, ananantsika rehetra video io. Fa tsy kidnapping izy zao. Lazao aminay vahoaka malagasy. Lazao aminay vahoaka malagasy. Iza nanery anareo mpitondra toliara. Satria tsy mendrika ny vahoaka malagasy, tsy mendrika ny foko 20 ao a Madagasikara ny tsy hanambarana ny marina. Raharaham-pirenena ty. Ary aoka nareo ministra rehetra nandeha tany Washington reo, mbo masonaoko anareo ho fantatry vahoaka malagasy mba hipetraka ho tantara. Fa ianareo koa de mpamon'olona. Ino tsy mampamon'olona anareo? Fantatsy nareo zavatra tsy mety io. Mbo de haninareo any.
matakalo base toliara le izy rehefa tsy hainareo mitondra nareo minisa io de manova démission nareo tsy mahay mitondra zany agoa zany tsy ilaina base toliara zany rehefa condition rehetra feno de azonareo zay agoa zay maty fatany zay toliara asanareo azy izy mba hijoro hiaro vahoaka malagasy iza olona tifirina teo maty teo de mandainga ny fitondram-panjakana fa lazaina kidnapping le izy zao le zaza mijoro vavolombelona tsy kidnapping zany fa niterena hitenan'iny zavatra iny fa inona loatra re tompoko ny ratsy nataonao eo toliara ao satria amiko tsy mendrika anay zany solombavambahoaka député à toliara de mijoro aho iarovana vahoaka malagasy mijoro aho iarovana vahoaka ny toliara ao tsy misy hoe vezy fotsy na masikoro fotsy ao toliara ao foko 12 ao dôly isika rehetra ao dôly isika rehetra isika foko 12 io ara hitapoko hitapirenena inanikeo ndana ndraiky koa manome vola koa hoe ampitenenareo dôly ny olona rehetra ao toliara ao tahaka nataonareo tamin'ny foko masikoro teo iny eto tsy manohitra amin'ny foko nizaniza zaho nitezana tsy hanavakavambolokodra fa mialatsiny kosa misy olona maty eo de nandainga anareo mpitondra misy tanora nitifirinareo tao de nandainga anareo mpitondra niaiky nareo fa nitifitra ne fa nandainga anareo nilaza anareo hoe nitifitra zahay satria nisy kidnapping atao le zaza ny tena tsy natao kidnapping fa ny forcevanareo ary de mbola mandainga koa nareo tsy raha base toliara le neo mahafantatra zao tsika rehetra hoe fa problème base toliara io ary anao Julien maître Julien isika samy tezana tamin'ny resaka arts martiaux trop lesé tena mialatsiny aminao maître ampy kosa zay tsy resaka business nao fanonjananao biby fanonjananao ina anaranty fanonjananao raha hazo anivelany io mahatonga anao niova toetra anao ohatran'io tena marina aoko alaminy fotsiny le izy zahay tsy mampikorotana anareo mpanohana base toliara na de misy fanjakana anareo mandalo ira joelzay fanjakana mandalo fanjakana io zay teneny fa raha tiako ho teneny fotsiny zony vahoaka koa mba miteny zavatra marary azy fa tsy navelanareo niteny le olona fa nigajanareo ny akamaroan'ireo olona reo de mbola androany koa nareo le saha koa nareo androany mialatsiny hitifitra ka miangavy anareo manova fanambarana ianareo mpitandro filaminana rehetra nareo ao toliara ao hoe iny ny tenin'ny tanora iny hoe diso le kidnapping niaiky anareo mpitondra tao fa nitifitra izy zany naniraka anareo nitifitra izy zany naniraka anareo nitifitra ny tanora iny miangavy mba hanao fanambarana ianareo izy zany naniraka anareo nitifitra nomeny anareo baiko nitifitra satria tsy resaka kidnapping le izy satria iny zaza iny fefa niteny ary nanambara tsy natao kidnapping zany ary nanambara mihitsy io zaza io hoe noterenareo niteny izy mba hambarao ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao hoe izy no naniraka anareo nitifitra an'iny zaza iny maty izy iny maty zaza mbola 20 taona maty nitifirinareo fa nataonao kidnapping nefa tsy kidnapping ntsony le izy de miangavy re tompoko hoe iza no naniraka anareo nitifitra fa tsy resaka kidnapping ntsony no tenenareo aminay vahoaka malagasy